Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao vahaony olo nandeha tantety tsy mba asa amin'ny fofiano fifaliana indray no iarabako amintsika mianakavy tafahoana eto anatin'ity fandarana mahafinaritra ny ho ity ny pasteur Hertina Arandriera Malala miaraka aminao eto androany ary hitondra ny fampianarana androany dia mbola mafaly ihany ny mampianatra antsika momba ny resaka intercession momba ny resaka vavaka fifonana ary iresaka momba an'izany atao hoe hery ny vavaka fifonana hery ny vavaka fifonana izany efa nampianariko any teo aloha fa saingy tiako takatsika tsara mihintsy ny vesatra sy ny lanjany izay vavaka fifonana izay ka melohany idirantsika ao anatin'ny fandarana amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ity dia hivavaka aloha tsika ametraka tanteraka izao fotoana izao ampelantanan'ny tompo mba iomban'ny fitarihan'ny fanahy masina ny zavatra rehetrarehetra zay hoenarantsika eto misaotra indrindra ny tompo satria andriamanitra lehibe sy marina ianao andriamanitra mahagaga ianao mitenena aminay ary ampianaro izay ny sitraponao ny lalanao matoka fa ireto tsiraray avy izay manaraka ny fandarana ireto dia andray lesona lehibe tokoa tena andray lesona lehibe tokoa eo anatrianao ary matoka fa ampiova tanteraka ny fiainanay ane izao fandarana izao misaotra Jesosy amen efa niresaka farany teo mahakasika an'izay atao hoe vavaka fifonana izay fa mbola mahafaly ihany mitondra izay toy ny fampianarana anio ato amin'ny salamo fahaenina amby zato andininy fahatelo amby roapolo manao hoe ary nikasy andringana azy izy raha tsy mosesy voafidiny no nandrosidjory tamin'ny banga teo anatrehany ampiala ny fahatezerany mba tsy andringanany azy averiko ary nikasy andringana azy izy raha tsy mosesy voafidy no nandrosidjoro teo amin'ny banga teo anatrehany ampiala ny fahatezerany mba tsy andringanana azy ity fampianarana zay etiko androany ty ry havana dia tena natao anampino natao atsika mpivavaka natao atsika fiangonana ary natao atsika pasteur tsy natao loatra ho an'ny mpanota izao fampianarana izao zany akory tsy midika hoe ny mpanota tsy mahazo miaina fa tena andraikitra responsabilité ana mpanompon'Andriamanitra responsabilité ana pasteur responsabilité ana fiangonana ny manao an'ilay vavaka intercession na miintervenir ihany koa filaza azy manao intervention eo anatren'Andriamanitra ho an'ny olona mifona manalalana eo anatren'Andriamanitra tena ilaina dia tena ilaina manko riavana malala izay vavaka intercession zay ary anisany miaro ao amina tontolona fanahy mba tsy hitondra fandringanana mba tsy hitondra fahafatesana mba tsy hitondra kapoka mandrivorivo dia tena ilaina ao amina tontolona fanahy le vavaka atao hoe intercession
rehefa mijeritsika tantara anankiray ato amin'ny tantara voalohany toko faraiky amby roapolo tantarany Davida izy ty izay nandringanan'Andriamanitra olona maherin'ny 7 alina nahafatesana 7 alina eo amin'ny mpanjaka tantara voalohany toko faraiky amby roapolo 14 dozy izy hoe dia nasiany Jehova reto mandringana ny Israely ka nahafatesana 7 alina. Nasiany Jehova reto mandringana ny Israely ka nahafatesana 7 alina. Mahatonga ny fandringanana maro isan-karazany fampotehana mahery vaky. Tsindriko tsara, fampotehana mahery vaky eo amina fiainan'olona iray, na eo amina tokantran'olona iray, na eo amina tanàna iray, na eo amina firenena iray, mahatonga na fampotehana mahery vaky ariavana. De loza mianga avy any amina tontolo ny fanahy io, mianga avy any amina tontolo na fanahy le loza, na io avy any amin'ny devoly, na Andriamanitra mihitsy ny manome alalana ny anjely ratsy, anjely mpandringana, anjely na devoly, manome alalana hoe alefasy ny fandringanana, alefasy ny fandringanana. De mianga avy amina tontolo na fanahy, reny fampotehana mahatsiravina mifanesinetsy eo amin'ny tokantranonao, potika arabola, potika ny tokantrano, potika maty ny ankizy, tonga ny aretina tsy afaka miakatra any amin'ny tribunal matetika. Tena enao hoe marary fo enao, isaky ny misy zavatra tena hoe mba nisy fotoana nentiny fiainana, nisy fotoana nentiny lalana rehetra, fa tampotampoka eo mifanesinetso ny loza, maty dadato, maty ny atao trano, miditra ato ny aretina, miditra ny trosa, potika ny tsena, mietso ny solokiny olona, ny tany ato ny donginy olona, raha voa ny zavatra mitranga ohatry endry havana de tontolona fanahy reny. Za tsy miteny aminao hoe tsy hisy olana mihitsy ianao eto ambonin'ny tany na tsy ahita problème mihitsy, mety misy fotoana tsika mahita problème, fa rehefa le izy no mifanesinesy mavesabesatra, tsindriko tsara, loza mifanesinesy mavesatra de efa miainga avy any amina tontolona fanahy, mahatonga ndreny fampotehana mavesatra ireny. Raha vo zavatra ienonao me mavesabesatra ny olana, misy fahafatesana mifanesinesy amin'ny fianakaviana, aretina tsy mety afaka, tampotampoka eo olona nety teo fiainana, potika million, potika 200 millions, potika milliard, namidy ny tomobile, nety tsy nanao accident. Raha vo izy ny fanesinesy ohatry zay de fa loza avy any amina tontolona fanahy, avy any amina tontolona fanahy. Ireny loza ireny mitranga eo amin'ny fianakaviana, mitranga eo amina tanàna iray, mitranga eto amin'ny firenena, de tontolona fanahy. Ary raha vo tontolona fanahy no malédiction na ny ozina mahazo antsika, de tsy maintsy tontolona fanahy koa mamahazy. Ary eo ny ilana an'le hoe vavaka intercession, vavaka intercession, fitondrana mambavaka. Satria raha mijery zao tsika ity tantara voalohany toko faraiky amby roapolo ity, de nisy mihitsy atao hoe anjely mpandringana eo amin'ny rehefa nanao fanatitra Davida. Ovaketsika ny 2:4 hoe ary Davida nanorona altara teo ho an'i Jehova ka nanatitra fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana, dia niantso an'i Jehova izy ka novaliny tamin'ny afo avy tany an-danitra izay latsaka teo amin'ny altara fandorona ny fanatitra hodorana. Ary Jehova nandidy ilay anjely ka nampidiriny tamin'ny tranony ny sabany. Jehova ny teny tamin'ilay anjely de nampidiriny ilay anjely tamin'ny tranony ny sabany, lay sabatra. Izany hoe misy anjely mpandringana mihitsy izay namely ny zanak'Israely teto, ary 7 alina ny ray maty nitondra loza mahatsiravana. Anjely mpandringana any amina tontolona fanahy, ozina miainga avy any amina tontolona fanahy,
tsy hoe tratrana aretina fotsiny ireo dia mifamindra le aretiny, tsy hoe tratrana aretina peste dia mifamindra le aretiny, fa arety mandringana avy amina tontolona ary za dia miteny amintsika fa ity resaka covid ity dia tena misy anjelim-pandringana ao ambadika io. Ary jerenao fa re firenena milaza azo matanjaka ara-pitsaboana matanjaka ara-ekônômia ny tena ripaky ny covid. Reo zay milaza azy fa tena mahay mitsabo anisan'izany any Inde. Aiza ny olona miazakazaka ny olona avy aty Madagasikara rehefa hitsabo tena ny ivelany ndao any Inde, rehefa tonga any Inde io tsy maintsy sitrana ainy zareo any Inde fa hitanao fa tsy voafehany zareo indiana lay aretina satria amina tontolona fanahy resaka vavaka ihany ary faly milaza amintsika ry havana fa itsika zao dia mivavaka ho an'ity covid ity ary mametra tanana efa veriko mbenimbeny eto mametra tanan'ireny olona forme grave reny matetiky manao délivrance an'ireny ary misaotra an'Andriamanitra fa maro no sitrana, maro amin'ireny olona tena ao anaty forme grave reny nefa tena ao anatiny efa hoe forme grave tena très grave fa mahafinaritra ry havana sitrana ary tsika rehefa avy mivavaka an'ireny olo ireny matetika tsy dia manasa tanana raha za miteny an'izany tsy mampianatra anareo hoe arao zany teniko zany fa mba miaina amin'le zavatra iainako fa tsy miteny anareo hoe mampianatra anareo aza manasa tanana. Misy fotoana tonga dia mihinana mofo fa tsy maninona satria za mino fa tsy virus tsotra io fa tena misy tontolona fanao ambadika io aretina io ary zany anisan'ny eto Madagasikara satria izay dia mitolona ho amin'izany vao misy mietsika kely covid io dia ny anakatona fiangonana foana no zavatra mitranga fa zay dia mivavaka tompo tsy ambininy eto ary ho afaka io dia mahafinaritra fa jerenareo fa nomboka milamindamy malizy misy ihany ny maty atao hoana moa fa ny maty eny tsy maintsy misy ihany rehefa tonga koa ny androny fa mahafinaritra kosa mba manginginy ary mba malo ny olona afaka satria izy tontolona fanahy ka raha vao tontolona fanahy ry havana dia tsy maintsy vavaka ao anatin'ny intercession mamazy dia jerenareo anie fa nanao fanaty mpanonerana Davida, nanao fanaty fiahodorana, fanaty mpihavanana, fanatitra fibebahana nataony Davida mpanjaka ary vao vita le fanatitra dia ny tsahatra le arety mandringana io natao hoe intercession vavaka fifonana fitondrana mambavaka fifonana eo anatren'Andriamanitra manoloana ny olana manoloana ny zavatra mitranga ary zay na tonga n'ilay salamo fa 9 manao hoe saika handringa anazy izy raha tsy mosesy no nijory teo amin'ny banga zany hoe misy olona mijory eo amin'ny banga izay mitondra mambavaka dia mifona eo anatren'Andriamanitra ho an'le fiainan'le fianakaviana ho amin'ny fiainan'ny fiangonana ho amin'ny fiainan'le ankohonana dia misy olona mifona ao misy olona mifona eo anatren'Andriamanitra mba tonga n'Andriamanitra tsy handringana ilay tanàna na ilay ankohonana na ilay fiangonana ary anisan'ny mampatanjaka fiangonana iray tompoko mampatanjaka ny fiangonana iray dia ny amaron'ny intercession satria ireo intercession ireo zany dia mifona eo anatren'Andriamanitra mifona Jesosy ho amin'ny paster mifona ho tompo amin'ny vadin'ny paster mifona ho an'ny fiangonana mifona ho an'ny zanaky paster ka na sanatry mivava ary manao sanatry mivava latsaka ao anaty fahalemena le fiangonana latsaka ao anatina tokony ho aringana tokony kapoka Andriamanitra an'le fianakaviana tokony ho kapohan'Andriamanitra dia no le vavaka le mpanao intercession dia voasakana le kapoka tadidio tsara fa mizara roa ny délivrance ny vavaka délivrance dia manafaka an'ireo olona voafatotra manafaka an'ireo olona voakapoka tsy andriko tsara manafaka an'ireo olona voakapoka ohatra kapohan'Andriamanitra na fanjangajanga
dia lasa tsy afaka miteraka tsony ny tranonjanakao, marary ny tranonjanakao, misy cancer ny tranonjanakao, vokatry ny fijangajangana. Ka ny vavaka délivrance dia manafaka an'ireny le olona efa voadona, manafaka an'ireo olona efa tratran'ilay aretina, tratran'ilay asana devoly, dia ny délivrance manafaka. Fa ny intercession kosa melohany kapohan'Andriamanitra azy dia manakana n'iny kapoka iny la intercession, manafaka an'le kapoka, manakana hoe Andriamanitra aza kapohanao io olona io, aza vononao io olona io, aza ringanao io olona io, maty io raha kapohanao am'izao. Dia le vavaky ny intercession zany manakana kapoka, manakana fa tsy manafaka. Ho an'ireny le olona ohatra potikontrosa ianao, voaozina fidiram-bolanao, bloqué ny asanao, potika ny fiainanao satria vokatry ny fahotana dia potika ny asanao, dia ny vavaka délivrance manafaka an'le fampotehanao. Ianao le efa rava iny dia atsangana ao anatin'le vavaka délivrance, ianao le efa rava iny dia atsangana ao anaty délivrance. Zay ny asan'ny vavaka délivrance. Fa ny intercession ndray manakana anao mba tsy ho voakapoka mihitsy, manakana anao tsy ho tratrin'ny accident. Ary dia lazaiko anareo zanaka maditra, vady maditra, fa no ivadinao mbola mivavaka ho anao io no tsy hikapohan'Andriamanitra anao, no io dadanao sy mamanao mifona ho anao andreo manalina io mbola tsy mampigadra anao any Antsefa, ary mahatonga anao mbola tsy voatifitry ny pôlisy, no ny vavaka fifona nataon'ny ray aman-dreninao mbola mahatonga anao tsy voan'ny accident, satria izy manao intercession. Zany angeny nataony Job. I Job dia nahalala. Raha mamaky tsika atao amin'ny bokin'ny Job toko voalohany, fa i Job dia mpanao intercession, mivavaka mandrakarivo Job. Eo amin'ny Job toko voalohany 1:5, ary itsaky ny tapitra ny andro tsingarenana ireo andro fanasana ireo, dia naniraka Job ka nanamasina ireny, ary ny fo maraina koa izy ka nanatitra fanatitra hodorana araky ny isan'ny zanany rehetra. Fa hoy Job, fa ndrao efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao am-pony. Izany no nataony Job mandrakariva. I Job dia nanao fanatitra mandrakariva ho an'ny zanany, ary nanao fifonana ho an'ny zanany. So dia mba efa nanota ny zanako, so mba ndrao ny zanako efa nanao adalana, dia andeha hanatitra fanatitra ho an'ny zanako, andeha hibebaka ho an'ny zanako, hifona ho an'ny zanako. Dia lasa Job mivavaka ho an'ny zanany, dia manatitra fanatitra ho an'ireo zanany folo-menada. Io le manao intercession mba hiarovana an'le zanakao tsy voakapoka, arovana ny akonanao tsy voakapoka, arovana ny fiangonanao tsy ho rafa. Dia ilaina ny vavaka fifonana, mifona ho an'ny akonana, mifona ho an'ny vady aman-janaka, mifona ho an'ny fianakaviana, mifona ho an'ny fiangonana, mifona aminao a Tompo amin'ireo mpitendry zava-maneno ireo, mifona aminao amin'ireo tanora am-piangonana, mifona aminao ano ny adalany ny mpendraikitra rehetrarehetra, mifona aminao amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny mpino, mifona aminao amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny zanako, mangata-pamelany ao anatrenao a Tompo amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny akohonako, amin'ny vadiko. Manao vavaka intercession anisan'ny efficace hiarovan'Andriamanitra ny akohonanao, ny zanakao, ny fianakavianao, ny fiangonanao, dia miaro Andriamanitra ao anatin'izay intercession zay. Ka i Job nanao an'izany mba hiarovana ny zanany. Davida nanao an'izany raha vao tonga le anjely mpandringana dia nanao fifonana Davida. Mosesy nanao an'izany mba natonga n'Andriamanitra tsy nandringana ny zanak'Israely, na dia nanota ary ny zanak'Israely. Eli nanao an'izany, ny fona Eli mialohany andatsan'Andriamanitra ranonorana tao amin'ny tany,
dia nanao fanatitra aloha Eli, nanao fibebahana Eli. Raha mamakitsika atao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7 toko fa 7 mpanjaka voalohany dia zao ny hitatsika eto amin'ny andininy fa mpanjaka voalohany toko fa 8 andininy fa 4 manao hoe ary noho tamin'ny fotoana fanatitra ariva dia nanantona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely eo, aoko ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izao no mpanomponao ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mihaino Jehovah o, mba afantaran'ireto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Raha mijery no tantara io ianao eo amin'ny andininy fa 3 dia ozy izy ary hoy Eli tamin'ny olona manatona dia nanatona ny olona rehetra ary Eli nanamboatra ny altaran'i Jehovah zay efa rava. Eli nanamboatra ny altaran'i Jehovah. Inona ny dikan'izay? Tao anatiny ilay 3 taona sy tapany tsisy ranonorana tamin'ny tany. 3 taona sy tapany niantona ny ranonorana, krizy ny firenena, maina ny tany, tsisy sakafo ny olona. Eli no nitsangana nanamboatra altaran'i Jehovah, nitsofoka tao anatin'le vavaka intercession, resaka tontolo ara-panahy, satria tontolo ara-panahy no natonga ny haitany tao anatin'ny fahotan'ny zanak'Israely, no natonga ny haitany ka zavatra anankiray ihany no namahana azy dia tsy misy afa-tsy ny fanamboarana ny altara dia ny fifonana ho an'ny zanak'Israely. Dia namboariny Eli mpaminany tompoko ilay altara. Nanaovana inona? Anaovana vavaka fifonana nentina teo anatrehan'i Jehovah, nanaovana vavaka ho an'ny Israely dia nanaovana fanatitra ho an'ny fireneny Israely. Tao arinan'izay nilatsaka ny ranonorana. Tena ilaina ny intervention ana mpanompon'Andriamanitra, intervention ana mpanompon'Andriamanitra, fanelanelana eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy hitohizan'ny fandringanana, mba tsy hitohizan'ny fampitehana, mba tsy hitohizan'ny oziny. Dia tsy maintsy mila olona mifona eo anatrehan'Andriamanitra mba hierovana amin'ny loza. Dia ilaina ny fifonana eo anatrehan'Andriamanitra. Zay dia mahatsapan'izany amin'ny ray aman-dreninay. Ny ray aman-dreniko dia tena mpivavaka, tena mpanompon'Andriamanitra ary tsaroko etona fa tao anatiny ataoko hoe 30 taona, 7 taona nanomponay ny tompo, 7 taona mitiara nanomponay ny tompo. Ny papako sy ny mamako dia mitondra mbavaka anay zanany isan'andro. Isaky mbola mivavaka ireo amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina dia tonono ny tsiraray avy zay zanany, ny vady aman-janany, ny zay zanany miaraka amin'ny vadiny avy, miaraka amin'ny zafikeliny dia tonono ny tsiraray avy, entiny mambavaka tsiraray avy. Ary za resy lahatra fa ny mbola ijoroko hatramin'ny androany tsy ny fahamarinako, ny mahatonga na mbola tahin'Andriamanitra androany tsy ny fahamasinako, fa noho ny vavaka intercession ataondreo ray aman-dreninay anay ireo. Mivavaka ho anay isan'andro izy ireo. Henoko mivavaka ho an'ny fiangonana, mivavaka ho an'ny fianakaviana, ary zany mahatonga anay voaro ao anaty loza, voaro ao anaty aretina, voaro ao anaty fahafatesana, tsy voakatsiky ny fahafatesana. Mahatsiaro an'izany mihitsy hoe mahatonga anay akohonany tahin'Andriamanitra. Dia noho ny vavaka ataon'ilay ray aman-dreny, mijoro eo amin'ny banga izy, mivavaka ho an'ny ankonany. Tena ilaina tompoko ny vavaka intercession, indrindra rapino anao mijery an'ity fandarana ity. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao mihaino an'ity fandarana ity ka mbola maditra ny zanakao,
mbola very ny zanakao ny vadinao mbola any am'izao tontolo zao sy ny adalana dia aza maiky anangana ny orinasa zany manko ny problème amina ray aman-dreny sasany tsy mifona ho an'ny zanany mba hamonjen'Andriamanitra ny zanany mba hiarovan'Andriamanitra ny zanany amin'ilay anjely-pandringany mba hiarovan'Andriamanitra ny akonany tsy zany ny mamaky azy ny mamaky azy de zao meo asa tompony zanako vonjeo tompony zanako mba ho afaka mitrosy tompo aza atao mikajy ny zanako aza atao tsy haiko ina daholo sitrano ny zanako atao vita ny passeportny sy ny visany ataovy mahita asa izy ny tena ilain'Andriamanitra amitsika ray aman-dreny de mifona amin'ny zanakao io mifona ho an'ny zanakao ho an'ny akohonanao fa mety ho lasa any andafy ny zanakao mavita visa mety ho lasa any andafy izy fa ho potehany devoly izy avy eo potika izy avy eo lasa any andafy izy fa any izy sasatry misolo vady manao divorce sasatry misolo vady satria le mahamaky anao de ny tonga azy anambady fotsiny ny tonga azy vita trano fotsiny ny tonga azy anakarena fotsiny fa ianao tsy mifona ho azy mba hiarovan'Andriamanitra azy fa tena ilaina ny vavaka fifonana bita be ny ray aman-dreny eto mbavaka pastera mba azo vady vazany zanako tombavaka izy mba hita azy mba ho lasa gendarme mba ho tafiditra directeur ary eto mambavaka izy pasteur mba hiteraka fa mba efa nifona ve anao ho an'io zanakao io hoe mifona aminao atompo taky ny nataony Job namatitra fifonana mandrakarivo ho an'ny zanany folo menada nanao fifonana mandrakarivo ho an'ny akohonany mba efa nataonao ve zany ry havana fa tena ilaina ilay vavaka intercession izay le hoe mijoro eo amin'ny banga eto de tena miteny ny fiangonana ny pasteur ry pasteur isany manome conseil anareo atsangany ny mpivavaka ao am-piangonana andray andraikitsy atsangany ny mpino andray andraikitsy aza tezaina fotsiny izy iandro valim-bavaka aza tezaina fotsiny izy atao délivrance aza tezaina fotsiny ny mpivavaka mba hiainy toroteny sy hainy fiderana aza tezaina fotsiny fa miangavy anareo omeo andraikitra ny mpivavaka mba farafaratsiny ho lasa mpanao vavaka fifonana mpanao vavaka fifonana ohatrany atao fiangonana vaony oloko zao de nampanangatanana am'ireo le vahoaka manaliny mpino manaliny atao amin'ny trano fivana vaony oloko de inona nataoko an'izy ireo nampiantso an'ireo mpivavaka rehetrarehetra eo hoe manao intercession ho an'ny fiangonana manao intercession ho an'ny firenena manao intercession ho an'ny fianakaviana manao vavaka intercession ho an'ny vahoaka malagasy mifona io le hoe mijoro eo amin'ny banga mifona ny romanalina ao amin'ny tontolo ny fanahy ao amin'ny tontolo ny fanahy de mifona tompo mba hatonga ny fandringanana tsy ho tafidinao amin'ny akonana hatonga ny loza sy ny ozona ho voasakana tsy hidina amin'ny firenena ary za de tena faly miteny anareo fa raha iny cyclone batsy iray teo iny no nandalo teto Antananarivo ratsy lavitra no le cyclone anahy tena difitra ary jerenareo amin'ireny faritany mananjary manakara midongy atsimo fianaratsoa zay nandalovany iny cyclone iny fa difitra tanteraka fa tsapako milaza zavatra tsapako fotsiny fa tsy miteny hoe ratsy akory reny tanàna nandalovany reny na be devoly na tsisy mpanao intercession tsy miteny an'izany fa ny tsapako fotsiny de ty
tena nivavaka ny olona teto Antananarivo, tena nitondra mambavaka ny olona teto Antananarivo, nanao intercession mpino ny pasteur tena hoe ndao avilitsika io, ndao ivavaka tsika, fa jerenareo fa tsisy teto, na de ataoko hoe goutte ray ara tamin'ny cyclone iny, tsy nilalovany akory tsika, tsy nisy na de ataoko hoe orana 10 minitra ary, nisy fa le erikerika kely reny, fa tena hitanao hoe voaro le tanàna reny fotsiny porofomeko anao reny. Ary zany ny ilan'ny intercession de ohatra ny atao vaony oloko zao de isaky ny amin'ny 9 maraina, amin'ny 7 maraina, amin'ny 8, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12 atoandro jusqu'à riva amin'ny 8, mitondray amin'ny 8 alina, amin'ny 7, amin'ny 10 jusqu'à hatramin'ny 10 maraina, de misy olona manjatony mifandimby amin'ireo lera ireo, mitondra mambavaka amin'ny torony, amin'izay torony ao mivavaka izy, mifona manao intercession amin'ny tontolon'ny fanahy, mandrava ireo fandringanana, anjelim-pandringana. Voalaza ny Baiboly eo amin'ny tantara voalohany toko faraka amin'ny 20 vakitsika teo, fa vao nanao vavaka fifonana Davida, nanangana altara Davida, de nitenenin'Andriamanitra lay anjelim-pandringana, lay anjelim-pandringana ajanoninao io ampidiro am'izay ny sabatra ao, tena ampidiriny le anjelim-pandringana ny sabatra, miaraka tamin'izay nitsahatra ny fandringanana. Ao amina tontolona fanahy daholo io rehetrarehetra io. Jerenareo hoe tamin'ny andron'ny zanak'Israely, tamin'ny andron'ny Mosesy, rehefa nafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte Andriamanitra, de nitenenin'Andriamanitra fotsiny de zao mamononareo zanak'ondry, de alovony raha, de ataovy amin'ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarana, de iny le raha eo amin'ny tolam-baravarana sy tatao-baravarana iny, raha vao avy le anjelim-pandringana de tsy tafidy tsisy, fa izay trano rehetra kosa tsy misy le raha, tsy misy le raha ny tolam-baravarana, tatao-baravarana, de nisy anjelim-pandringana, nisy anjelim-pandringana, tontolona fanahy. Ary de hitanareo fa ringana daholo ny zanak'alahy matoa ny Egyptianina, ny matoa rehetrarehetra ny voaloha teraka rehetra tao Egypta, nanomboka tamin'ny zanak'omby ka ny ondry, biby fiopy hatramin'ny olombelona, zay nateraka voaloha teraka, ringana daholo, tontolona fanahy. Mbola veriko aminao ihany ry havana, fa rehefa manomboka amin'ny fanesinesy, io zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanareo menakavy io, misy zavatra tsy apoziny, miamana-potika ao anatina fotoana fo de miarava, tontolona fanahy zany eo ambadika io. Misy zay le anjelim-pandringana, ary raha tsy misy olona mifona ho anao, mibebaka ho anao, manao intervention eo anatren'Andriamanitra, manao intercession eo anatren'Andriamanitra, de tsy mitsahatra io fandringanana io, tsy mitsahatra io fandringanana io. Izany ange rehefa mandalo amina fokotany anankiray, ao amina fokotany anankiray, na amina fiangonana iray, io anjelim-pandringana io, de misy fahafatesana mifanesy ao am'le fokotany. Asinareo raha miremarika an'ity teniko ty, fa misy fotoana ao amina fokotany tsisy maty mihitsy herinandro, tsisy maty mihitsy tapabolana, tsisy fera-para mihitsy eo amin'ny fokotany, amin'ny borao amin'ny fokotany tsisy fera-para mihitsy, fa tampotampoka eo nisy olona ray maty, de ohatra misy fera-para efatra isan'andro mipetraka eo amin'ny fokotany, efatra isan'andro. Gaga anao fa hoana raha be da be maty tampoka tato amin'ny fokotany, midina eo amin'le tanàna lay anjelim-pandringana. Raha miremarike an'izany ianao, misy fotoana ianao ao anatin'ny herintaona tsy mandevina, ao anatin'ny 5 taona tsy mandevina, tsisy maty eo amin'ny fianakaviana, tsisy maty eo amin'ny havana, fa vao iny misy olona ray maty, de ao anatin'ny herinandro ianao impelo mandevina, ao anatin'ny ray volana ianao impito mandevina, de olona manodididina anao daholo, sasany maty any amoron-dava,
fa fianakavianao, sasany materianany aria manjakandriny fa fianakavianao, sasany le koza eo kaikinao, sasany ato de gaga ianao ohatrany lasa mandevina foana. Midina le fanana fahafatesana ao aminareo menakavy. Alioto zany le karazana blocage. Zany le karazana blocage. Lizy indray tsy fahafatesana ranofo fa manomboka hitanao tsy mety le atao atsy, tsy mandeny atsy, zay olona mifandrairay aminao ohatrany coincé daholy, atsy maty, atsy potika, netsy bloqué, netsy trosa, netsy tena hitanao hoe fa inona daholy ary ty. Mila intercession reny, mila olona mifona ho anao mba tsy ho tonga mifandringanana. Asa raha mazava amintsika zany fampianarana zany fa tena ilaina tompoko ny olona mibebaka ho anao, mitondra mambavaka ho anao, mitondra mambavaka ny fiangonana. Ry pasteur rehefa manomboka misy zavatra tsy mety eo am-piangonana ka miamirodana tsikelikely ny fiangonanao, miareraka ny fiangonana, ny sasany mialandaharana, ny sasany maty mipino am-piangonana, sasany giady, sasany sarabady, sasany manomboka rava mihitsy ny fiangonana, miaty tsy mety ny fiainany pino. Ry pasteur ako tonga saina ianao, vavaka fifonana no ilainao aingana amin'ny fiangonana misy anao io, fa tsy dresenao mpino, tsy voamaiky aratranao fonony mpino, tsy voamaiky ty firifirinao eny amin'ny toroteny. Zany mako indraindray ny ataon'ny pasteur rehefa manomboka mahita ianao misy zavatra tsy mety ao am-piangonana de ny mpino nitovy tifirinao anaty toroteny, mpino ny asisinao nefa efa tsy fantatrao fa misy tontolona fanahy metaky an'ilay mpivavaka. Ny tsy tao anaty programanao de misy ty anjely mpandringana efa manapodika an'ilay fiangonana, ka mila intercession, mifona ho an'ny fiangonana, mifona ho an'ny mpino, mifona ho an'ny pasteur, mifona ho an'ny mpendraikity. Fa rehefa tsy haitsika zany de zao tovitofirinao reo olo reo any anaty toroteny, tovitofirinao reo olo reo any anaty zavatra maro isan-karazany, tovitofirinao amin'ny teny marary, kapokapohanao ndray le pino, nefa le pino ary efa marary, le pino ary efa mandraingirangy, le pino ary efa tratrana lay anjely mpandringana, efa potika ny fiainany, voamaika adressenao. Mila conscient am'zany ny pasteur, mila conscient tonga saina am'zany ianao hoe inona ny mahazo an'ity fiangonana ty. Vavaka fifonana, mila olona mijoro eo amin'ny banga, mijoro eo amin'ny banga mba hifona ho anao, hibebaka. Fa anisan'ny tena ilaina zany ry havana. Zany aneny na tonga efa naveriko teto ny tanàna Sodoma sy Gomora saika tsy naringan'Andriamanitra, nampalahelo fotsiny tsy feno le fiapetrany takin'Andriamanitra de naringana ihany Sodoma sy Gomora. Fa i Abrahama de nitsangana, i Abrahama nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra, mifona aminao Andriamanitra, ho aringanao ve ny olona marina miaraka amin'ny meloka. Raha mba misy olona 50 marina ao an-tanàna de ho aringanao miaraka amin'ireo olona meloko reo ve? De hoy Jehovah, raha mahita olona 50 ao olona marina de tsy ho aringako izy, tsy ho aringako. De hoy Abrahama, mety 570 angamba fa mamindra fo. De hoy Jehovah, raha mahita olona 570 ao de tsy ho aringako ny tanàna noho ny amin'ny olona 570. De hoy indray Abrahama, mety ho 70 angamba. De mbola neken'Andriamanitra ihany ny fifonany Abrahama, nidina 30, nidina 20, nidina 10. Neken'Andriamanitra foana le fifonana, ary nampanaken'Andriamanitra fa raha mbola mahita olona 10 tsy andringana ny tanàna. Kanjo moa Andriamanitra tsy nahita olona 10 de naringana ihany le tanàna. Azotsika lizy fa neken'Andriamanitra le vavaky Abrahama, nanaky ny fifonana i Abrahama Andriamanitra ho an'ny tanàna Sodoma. Tena ilaina ny intercession ry havana, ilaina ny intercession.
zany no ilaina raha mijery anao ato amin'ny Exodus 7:10 rehefa niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely dia hoy izy voalaza amin'ny Baiboly Exodus 7:10 manao hoe ery amin'ny andininy fa7 dia io Mosesy tamin'ny Joshua mividiana lehilahy ho atsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita raha pitso dia hijory eo tampony avoana aho ka hitana ny ten'Andriamanitra ety an-tanako ary Joshua dia nanao arak'izay nolazay Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy ary Mosesy sy ora kosa niakatra teo tampony avoana ary raha nasandratsy Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely fa raha nampidininy Mosesy ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Jerenareo amin'izany lay tontolo nafanahy rehefa raikitra ny adin'ny Amalekita sy ny zanak'Israely dia Joshua mitarika miaramila ery ambany mitarika miaramila hiady amin'ny Amalekita fa i Mosesy kosa ery atapoka avoana manandra tanana dia voalaza amin'ny Baiboly fa raha manandra tanana Mosesy dia mahery ny miaramilan'ny Israely dia olombelona nofo amandramo Mosesy midina ny tanana dia resy indray ny Israely mahery indray ny Amalekita dia resy ny Israely dia rehefa mananga tanana indray Mosesy dia mahery indray ny miaramilan'ny Israely dia manao taridositra indray ny fahavalo dia manandra tanana dia vao midina indray ny tanana Mosesy fa reraka dia inona no mitranga resy indray ny Israely dia ohatr'izay foana zany ao amina tontolo nafanahy le aty miditra ao anatina tontolo nafanahy tsy any amin'ny resaka fitaovam-piadiana tsy any amin'ny resaka isana miaramila fa tato amin'ny tanana Mosesy resaka intercession raha vao miakatra ny vavaky Mosesy miakatra ny tanany manelanelana eo anaty an'Andriamanitra dia mandresy ny Israely reraka izy resy ny Israely resaka tontolo ara-panahy ka io ady lalovanao io izay mifanesinesy misy fandringanana tena ilaina intercession io ilaina groupe d'intercession io ilaina mpitondra mambavaka io asa raha azotsika izany fampianarana zany ilaina fitondrana mambavaka ilaina intercesseur olona mitsangana hijoro eo amin'ny banka anandra tanana ho anao mifona ho anao fa raha vao midina ny tanan'ireo mpanompon'Andriamanitra eo reraka ny intercession dia resy ny Israely miakatra ny tanana mandresy ny Israely izany ny fiainanao io ry havana ilaina ny délivrance ilaina ny vavaka tendrombohitra fa tena vao maika ilaina ny groupe d'intercession na ireo mpanao vavaka fifonana ho an'ny firenena sy ho an'ny ankonana ho ary ny fianakaviana ilaina ny groupe d'intercession inoko fa voaraitsika izany fampianarana zany ry mpino malala tsy azonao atao tsinotsinona ny intercesseur ny mpitondra mambavaka tsy azotsika atao zava-amavanina fa tena ilaina ny olona mpanao vavaka fifonana mino fa voaraitsika izany fampianarana zany ary dia ndray andraiky tsy na ny pasteur ny ray aman-dreny no hitondra mambavaka ny ankonana ny fiangonana ny mpino firenena fa tena ilaina ny olona mijoro eo amin'ny banka mivavaka ny romanalina mifona ny romanalina hivavaka antsika hisaotra ny tompo misaotra indrindra tompo no ny fahasoavanao na ny ray izany fampianarana zany izay inona fa izany fampianarana zany dia nanova zavatra be dabe tokoa teo amin'ny fiainanay ary efa hitahinao sady andreto rahalahy sy anabavy reto taio izy reo Jesosy ampitomboy ny finoanananana ary isisa hitsangana hijoro eo amin'ny banka hivavaka anao intercession fa tsy olotsotra fotsiny manantena fa zany fampianarana ny raisinay teo zany ane anova zavatra maro ary anova zavatra be dabe eo amin'ny fiainanay taio reto mpijery sy mpanaraka amin'ny fandarana mitsotra anao an'ireo ato mba tena andresy ireo karaha tratra fandringanana mavesatra mino fa nivavaka sy ny fitondrana mambavaka ary ny fifonana ataonay dia anova ny tantara amin'reto olay reto misaotra tompo amen izay sahidy ny fandarana an'ireny izy tika teto
ho manaraka ohatrantsika ny fampianarana mametraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantely tsy mba asa